Klasi va Yanaro bayi marata chiquito Zigo Filipingona Filona tuku politika maro samihafa Filoni ireo fikamanana maro samihafa Sika sivily sy miaramila Ianareo mpanorona ny antoko GFFM isika mpikamana atao anatin'ny bureau national ny antoko GFFM tarian'ny filoha Rakotovao Andriaparana isika mpikamana rehetra ataon'ny antoko GFFM régional n'Antananarivo nanomana izao fandraisana izao itsika mpikamana GFFM manerana ny nosy faritra roapolo izay tonga eto isika vahiny na saina rehetra itsika zay nanatrika ny congressy national ireo tompon'andraikitra ny fanjakana izay nasaina eto tonga eto koa isorana koa ny solotenan'ny bentanana filoha lefitra voalohany izay iraka nitondra ny tsodrano sy ny firaritso atsika tonga eto androany tamin'izany fanambarana izany topikilasy topivavy voalohany indrindra dia manatitra misoran'Andriamanitra ny tenako fa dia tafavory somatsara amin'ny tony toerana tsy manatsala eto ivato eto isika mianakavy izany mba ifampiaraba amin'ny taona vaovao ary ankalaza ihany koa izao fitsingerenan'ny taona fahadimy ny orenan'ny antoko GFFM izao sady navita ny congrès national izay nitotosaintsika androany koa dia miaraba tompokilahy miaraba tompivavy manaraka zany dia raisiko ho voninahitra lehibe amin'ny mpanetretena ny fanambarana izay nataon'ny antoko politika rehefa avy niatrika ny congrès national ka nanapaka ny nanolorana ny tenako pasteur Maël André Christian Dieudonné ho candidat ny antoko GFFM candidat tokana amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2020 sy 3 tena dito lehibe sy mavezatra tokoa izany napetrakareo amiko izany nefa dia amin'ny fomba manetriketrika sy amin'ny fanetretena no anekeko izany satria dia iraka tokoa no nampanaovan'Andriamanitra fa tonga ny fotoana izay amoan'Andriamanitra ty firenenantsika malagasy ity ao anatin'izao kijo sy fahantana marikotona nefa fa tsy vitako zaho samirery izany fa tsy maintsy miakina amin'Andriamanitra manokana ny tenako ary manatena ny fiara antsika rehetra ary manatena koa ny fifanomezan-tanana sy ny fiarah-miasa avy amintsika malagasy rehetra tsy akanavaka amin'ny fanarenana ity firenentsika tia zay fantatra hatramin'izay fa dia tena mahantra ary mijaly ny vahoaka malagasy kanefa na dia izany azy firenena manan'Andriamanitra ho Andriamanitra ty firenentsika malagasy ity dia mbola misy fanantenana ny firenentsika malagasy na amin'ny hoavy ty firenentsika ty ka aza matahotra fa maireza tokola sy tokovavy azo atao tokoa ny manarina ty firenentsika ty raha miray saina miray fo miray hevitra mifankatia isika malagasy tsiraray avy ka mino afa matoa tonga zao fotoana dehibe eo natsika izao
dia manana ny fotoana avokoa ny zavatra rehetra. Ka dia misaotra an'Andriamanitra manokana ny tenako izay nirahany sy nifidiny hanavitra ty firenena malagasy ity, ary misaotra antsika ihany koa, ary misaotra antsika ihany koa indrindra fa ny toko ZFM natoky an'Andriamanitra ihany koa ka nanaiky izao firotsahako hofidiana ho filoham-pirenena eto amin'ny firenena malagasy izao. Mahazo matoky tsika malagasy fa tsy dia andraraka ilombiandoha fa dia ny heriko rehetra no entiko hanatanteraka izany iraka izany, ary dia tsy ho azo zonona amin'izany intsony ny finoko, ary tsy verin-dalana intsony fa rosto-tsapotoa. Hoy ny fitenin'zareo Betsikeo zay, rostoy tsampotokoa. Averitsika mafy zay, rostoy tsampotokoa. Tokolasy tokovavy, toy zary ny soritra akabeny nosoritako araky ny iraka na ny rahana ny andresena ny fantrana eto Madagasikara. Voalohany indrindra, tsy misy antoko politika manana anarana mitondra anarana izany hoe fandresena ny fantrana izany, afa-tsy antoko politika tokana ihany dia ny Gideona fandresena ny fantrana eto Madagasikara. Voalohany, ny tanjona dia ity: ny andresena ny fantrana ao anatin'ny fotoana fohy. Izany hoe raha izao fantranatsika malagasy izao no mbola andrasana ela no amahana azy, dia maro no malagasy ho faty fa tsy ataty izany intsony. Noho izany no mila vahaolana maiky ity ady mifantrana tia, ka dia tsy ho ela dia ho isan'ireo firenena matanjaka ary toe-karena i Madagasikara eto miseraka ranomaso be ihany. Eto Afrika ary maninona koa moa raha ny arenatsika izay iazakazany izao tontolo izao firenena matanjaka sy manan-karena ireo, aty amintsika izy ireo no mitotototo mitrandraka ny arenatsika mba hampanan-karena azy, fa itsika koa no atao loalarana amin'ny fiarikarena eran'izay tontolo zao raha eto izy ireo no mitrandraka ny arena. Ny tanjona farafahakeliny dia fito isan-jato ny fisondron'ny fiarikarenantsika malagasy isa-taona. Ny tanjona dia ohatra ny $10 ny PIB isa-batan'olona isa-taona. Ary ny fisondrotry ny vidim-piainana dia izana ampidinina mba ho zaka ny vahoaka malagasy fa tsy atao lanja miakatra intsony. Tsy hanavaka fiaviana na fivavahana na fari-piainana na fomban-drazana ny antoko ZFM ary ny tenako, fa dia vonona hiary asa amin'ireo malagasy rehetra ampandroso ity firenena malagasy ity. Eo amin'ny lafiny ara-toe-karena, tonga dia andray fiapetra ny tenako raha tonga amin'ny fanjakana apidina ny vidin'ny solika io ho latsaky ny $3,000. Nefa tsy hikitika ny tombontsoan'ireo vahiny izay efa ampandrarà amin'ny solika. Izany hoe ny tombontsoantsika malagasy no jerena fa ny tombontsoan'zareo tsy hokitiana, fa ireo vola taksa maro isan-karazany alaintsika fanjakana malagasy mampiakatra be ny vidin'ny petrôla io
ino andefitra ny mpitondra fanjakana fa aleo mba ny malagasy ray manontolo no azo tompony amin'izany tariketra izany. Na dia efa misy aza ny fanomboana ireo fitsiriana sy fitrandrana ireo solika eto amintsika eto Madagasikara dia hotohizantsika ny fitrandrana azy ireo ary anangana orinasa raffinerie eto tsika averina ny raffinerie eto Madagasikara. Satria isan'ny mampiakatra be ny vidin'ny lasantsy eto amintsika io raffinerie-tsika malagasy izay nikatona io ka ho averintsika amin'ny laoniny izy io miaraka amin'ireo mpampiasa vola vahiny sy malagasy hanadio ny solika ary ny solika voadio eto amintsika dia amidy amin'ny vidiny mirary ao anatin'izany fampidinana ny vidin'ny solika izany koa. Mikasika ny vidim-bary izay lafo dia lafo amin'izao fotoana izao dia andraisana fepetra io vidim-bary io indrindra fa ny vary fotsy ka dia hilatsaka ny vidin'io vary fotsy io hatrany amin'ny 730 any ny kilao amin'ny fiatomboany izany. Dia izy drafitra matipaika izay ataontsika amin'ny famokarana ny vary ka dia tsy hanafatra vary any ivelany intsony tsika fa dia anondrana vary any ivelany indray afaka 3 taona. Amoaka ty mpanjakana koa ny tenako handrarana ny fanondranana ny omby eto Madagasikara, ny biby velona rehetra ary pirenetsika malagasy ireo dia moana didy mba tsy voaka eto Madagasikara indrindra fa ny omby satria efa mialany ritra ny ombitsika eto Madagasikara. Avozona ny fepetra hitrandrahana ny arenakibon'ny tany sy an-dranomasina. Tsy misy fahazahon-dalana vaovao mivoaka intsony na fahazahon-dalana mivoaka na ny fahazahon-dalana mivoaka aza dia averina idiniana indray mba ho ny tombontsoa ny firenena malagasy mifanarahana amin'io fa tsy ny vahiny intsony no azo tompony mba ho zaraina mitovy farafaratsiny win-win na gagnant-gagnant mitovy ny tombontsoa azo izany. Ny banky fiberery ihany koa nomena lalana hividy sy varotra volamena izany ho atsangatsika koa zany comptoir d'or eto amintsika ka dia afaka mitrandraka volamena ny malagasy, afaka mitrandraka koa ny vahiny, afaka mitrandraka koa ny fanjakana malagasy fa ny banky foibe no omena lalana hividy sy varotra azy io mba azahoantsika malagasy migoka ny arenatsika eto hialana amin'izao mifantrahana izao fa tsy ny vahiny irery ihany no higoka ny arenatsika eto Madagasikara. Anao antsoavy amin'ireo mpampiasa vola mba hanangana orinasa hanodina ireo arem-pirenenantsika malagasy ireo eto antoerana mba hisiany famoronana asa ary mba hananany malagasy tanora asa ihany koa fa tsy ahondrana mata fotsiny ireo arem-pirenentsika ireo ka dia tsy fantatra intsony zay arena mirona sy migoka any amin'ny firenena vahiny any dia zareo no mandroso fitsika mahantra fa hivadika ny tantara manomboka amin'izao. Mikasika ny orinasa Jirama dia ho raisina ny fepetra rehetra anarenana azy ary dia volana vitsivitsy dia ho tanteraka izany ary azo atao tsara orinan'izany ny atonga ny Jirama orinasa filamatra hamokatra ireo
angovo azo avozina isan-karazany ary mba ialana amin'izao fahoriana izao satria efa manana ny programma asa feno mikasika an'izany itsika mba azontsika mampandroso ity firenentsika ity ny amin'ny lafiny jirama ary ifampidinika sy ifampiresaka fa am'ireo mpiara-miasa amin'ny jirama zany a ny tenako manokana sy ireo manam-pahaizana momba ny zany angovo izany dia ataotsika lara-pahamena ny famahana ny olan'io jirama io a fa efa ao anatin'ny programantsika koa izany. Ho ataotsika lara-pahamenana koa ny fampirobona ny sehatry ny fizahantany satria isany mampidibola beto Madagasikara amin'ny firenena tsiraray avy a ity resaka fizahantany ity. Humoriste dia tsy manana afa-tsy fary nefa dia miroborobo be ny fizahantany any aminy. Itsika eto misy arena voajanahary nomena maimaimpona ka dia ataotsika lohalaharana koa ny fampiroboroboana ity sehatry ny fizahantany tia eto Madagasikara. Ao anatin'izany ny fanajariana sy ny fanajana ny tontolo iainana izany satria dia mbola manan-karena itsika amin'ity tontolo iainana ity tsy mbola mitovy amin'ireo firenena izay efa atao hoe efa sepotro ny setroka ka dia hokotsako izay tsika ny tontolo iainantsika eto mba ahafahan'ireo vahiny maro miaina sy tsika malagasy eto toerana mifoka ny rivotra madio mba hananantsika ny fahasalamana tanteraka izany. Manaraka izany efa voafaritra sy matipaika ihany koa ny momba ny fanamboarana sy fikojagojana ny lalana eto Madagasikara ary atao lara-pahamena koa zany satria io ny lalandra mampiaina sy ifandraisantsika malagasy rehetra ka dia afa ao anatin'ny projettsika ihany koa ity fanamboaran-dalana manerana ny Madagasikara ity izay tsy voatery iankinantsika ny any ivelany rery ihany fa itsika malagasy mihitsy no andray tanana izany miaraka amin'izay mpamatsy vola hanatanteraka ny fiara-miasa amin'izany fanamboaran-dalana izany. Eo amin'ny sehatry ny fananantany dia raha tsika malala fa dia fahorinan'ny malagasy tokoa ity resaka tany ity. Fijaliana ho an'ny malagasy tokoa ity tany ity satria dia mila tsy ho tompo-tanindrazana intsony tsika fa ho vahiny eto tanàna ka dia andraisana fepetra manokana ny aminazahoan'ireo nanajary sy miasan'ny tany efa taona maro ho tompony tany ara-dalàna izany. Voakasika izany ny tany-panjakana ny tanin'olon-tsotra nefa tsy notrandrahan'ireo milaza ho tompony na tera-tany na vahiny ka dia noho izany amin'ny andro hitondrako ny firenena malagasy dia averina amin'ny tompony tany gasy ireo tany zay nalaina ankeriny rehetra na tany nalainy vahiny ankeriny io na nalainy gasy ankeriny ka voapirofo ara-dalàna fireto gasy reto ny tompony tany io a avy eo mifoko tany sy ny komine dia zay tany nalaina ankeriny rehetra dia anaovana lalàna averina amin'ny malagasy tompony tany. Tsisy vahiny andresin'ny malagasy intsony zany zay maka ny taniny ankeriny any amin'ny fitsarana fa bagasy ihany koa ny mpitsara fa velao any gasy ny taniny. Hoentina ny fanjakana anara-maso ny fidiraketra andre fepetra enjana andre fepetra enjana ny fanjakana azafaty amin'ny anafoanana hanenjika ny kolikoly amin'ny lafiny endriny rehetra. Iza filoham-pirenena no tsy hanao kolikoly tsy hanondrana rem-pirenena tsokosoko na volamena na bois de rose na vatosoa
tsy hanodikodina volam-panjakana, tsy hinana volam-panjakana. Ho sahirana zay ambany kosahanao an'izany satria za lohany tsy hanao. Ezahana foanana izany a ireo karazana kolokolana amin'ny sehatra rehetra, eny anivony douane, ny fitsarana, ny domaine, ny mpitandro filaminana, ny hôpitaly, ny fampianarana sy ireo sehatra maro ireo satria ny lohany no mitondra azy io. Ka rehefa tsy haniraka ny eo ambany koa hoe aondrano ny bois de rose, aondrano ny volamena, aondrano ny vatosoa, aodony ny volam-panjakana, dia tsy afaka hanao an'izany izay minisitra rehetra ambany fahefako ao, fa zay manao an'izany ka tratra dia miala amin'ny toerana miaraka amin'ny vava ary mamerina ny zavatra zay naondrany, ary dia tsy vitan'izany fa miditra-potsa. Ny momba ny sadam-bola malagasy, izaho filoham-pirenena tsy hanondrana bois de rose antsokotsoko ary tsy haniraka olona, tsy hanondrana volamena antsokosoko ny harem-pirenena na vatosoa io. Izaho filoham-pirenena tsy hinana, tsy hanodikodina ny volam-panjakana na famatsiana avy any velany io na avy eto toerana, raha toka tsy maintsy mbola hiankina amin'izany isika, dia tsy hanao an'izany ary tsy haniraka olona hanao an'izany. Noho izany zay ambany fahefako rehetra dia andraisana fepetra enjana raha tratra ka manao an'izany zavatra zany eto amin'ity firenentsika malagasy. Momba ny sadam-bola malagasy, ny fanondranana entana na ny exportation sy ny fanafarana entana avy any velany na ny importation izany amin'ny ankapobeny no ametra ny sandan'ny vola malagasy ary ny fifehezantsika ny arenak'ibony tany io. Ka dia ho hita miandalana eo a ny ampiakarana ny sandam-bola malagasy io fa efa handresy ny fantrana itsika malagasy. Ary ny zavatra efa nasehon'Andriamanitra dia tsy ho ela dia ho convertible ny volantsika malagasy amin'ny vola dollara sy izany hoe amin'ny alalan'ny fehezantsika ity harem-pirenenantsika malagasy ity, fa tsy ho atao tantely hafa-drakotra isak'izay misy fanjakana mifandimby mitondra izao no azahoantsika manatanteraka an'izany. Tsy ho vita eto avokoa moa famelabelarana zany fa dia lazaiko amin'ny ankapobeny izy fa mbola isy ny fotoana izay hanaovana famelabelarana lava mikasika an'izany vina izany a amin'ny radio sy ny televizionna eto Madagasikara. Mikasika ny fitandronan'ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara, mampikaikaiky ny vahoaka malagasy tokoa ity dahalo ity, ity jiolahy ity, dahalo ambony latabatra, jiolahy ambony latabatra, zapastera no ny ran'Andriamanitra nitondra ny firenena, dia ny dahalo ambony latabatra aloha no foanana voalohany dia ho rava io dahalo any ambany latabatra rehetra io. Aparitaka eto Madagasikara mitandro filaminana ny faritra rehetra ary eo ampitomboina ny isan'izy ireo, ka ho jerevako manokana ny tombotsoan'ireo tafika sy polisy gendarme amin'ny lafiny ara-pitaovana sy amin'ny lafiny ara-bola, satria dia mahamenatra mahita ny mpitandro filaminantsika na ny fitafiany aza dia rotodrotika rovodrovotra, ary dia mbola ny jiolahy sy ny dahalo indray no manao kidina pinina ny mpitandro filaminana. Mahamenatra zany ry hava malala eto Madagasikara, mahamenatra izany, fa dia ho jerena manokana ireo mpitandro filaminana ireo fa za dia niara-niaina tamin'izy ireo ary mahita ny fahoriany sy ny fahantrany,
ka tsy ny mpitandro firaminana lohany ihany mba azo tombony fatrany amin'ny madinika rehetra dia igiokan'izany tombotsoa izany. Mikasika ireo vahiny izay eto Madagasikara dia raha maso amin'ny fomba manokana izy ireo ireo mpizahatany sy ireo mipetraka eto ireo ka izay tsy manana taratasy dia 420 ora dia miala eto Madagasikara. Ho takina amin'ireo tompon'andraikitra voakasika ny anajanany zon'olombelona toy ny tsy fikasia-tanana mandritry ny famotorana, ny fieverana ny voapanga tsy omeloka raha tsy misy didim-pitsarana mivoaka, ny fampiarana tafahoatra ireo mandaha depô. Dia atao hoe mideha isak'izay mandeha ny malagasy na dia tsy mbola fantatra akory ny ary ny antony dia lasa sistematika le MD ka hojerevana amin'ny fomba manokana ny anafangianana sy ny fandiniana hitsarana ireo voafonja izay mipetraka ao am-ponja ao mandritry ny firy-taona nefa dia tsy tsaraina. Malalaka ny fanehiko hevitra amin'ny lafiny rehetra nefa kosa arak'izay voafaritry ny lalàna. Toy izany koa ny fivavahana na kristianina na silamo na judaisme na boudista na hindoista na trombista. Malalaka ny fivavahana eto Madagasikara rehefa nahazo alalana ara-dalàna tamin'ny fanjakana izany. Noho izany diso ny filazana fa ho teren'ny pastera Mayôla ho apokalipsy ny olona rehefa izy ny président. Tsy mbola nisy président adaladalana na ohatr'izany teto ambony tany ka za mba hendry ihany fa tsy adala akoriny ka hanatanteraka an'izany. Dia izy koa ny filazana fa hofohanan'ny pastera Mayôla ny fomban-drazana rehefa tonga amin'ny fanjakana izy, fa ny fahantrana sy ny kolikoly no fohanan'ny pastera Mayôla fa tsy ny fomban-drazana. Momba ny fampianarana sany ny fanjakana, ny tanjona dia ny tsy andoavam-bola intsony amin'ny fampianarana sany ny fanjakana, ary dia ny fanjakana no iantoka ny fandaniana rehetra mikasika amin'izany ary andray tanana an'izany rehetrarehetra izany, fa tsy hisy intsony ny malagasy mianatra any amin'ny sekolim-panjakana zay sahirana amin'ny droit d'entrée zay mitombo isa-taona hatrany amin'ny université. Fa dia ny fanjakana no andraikitra amin'izany fa ho raisitsika antanana ity harem-pirenena malagasy ity, fa raha ny rena azontsika vola azontsika amin'ny harem-pirenenantsika malagasy io dia azo atao ny hatanteraka an'izany afaka fotoana fohy ny tsy andoavan'ny mpianatra malagasy vola intsony. Eo anatin'izany koa asiana fanavoazana ny momba ny fampianarana ka dia ny taranja manitona sy manavanana ny ankizy rehetra no ifatoan'ny fampianarana manomboka ao amin'ny sekoly ambaratonga faharoa. Izany hoe azavaiko kely izy rehefa tonga amin'ny ambaratonga faharoa izany dia tsy ampidirina zavatra be da be intsony ny mpianatra fa zay manavanana azy. Ohatra ingénieur informatique ve ny manavanana azy dia fa any izy dia efa hofanina mikasika an'izany ampiana teny vahiny roa na telo manaraka azy fa tsy vesarana zavatra ngeza be izy nefa ny tsy ho zakany akoriny. Hofanana ingénieur mpamboly ny mpianatra any amin'ny klasy faharoa izy dia efa hofanina amin'izany ka rehefa tonga any amin'ny ataontsika hoe terminal dia efa mivoaka ny mpianatra afaka miasa fa tsy voatery ho any amin'ny université mbola anao concours indray mbola tsy fantatra raha hita asa na tsy hita asa rehefa avy eo. Dia ao avozotsika io fampianarana io mba hiompana amin'izay tena talentany ny malagasy ny zazatsika sy ny tanoratsika fa tsy vesarana hita mavesatra be nefa rehefa mivoaka fianarana izy tsy hitany korony zay atao.
momba ny fahasalamam-bahoaka dia ny tanjona koa ny fahasalamam-bahoaka dia ny tsy andoavan'ny malagasy vola intsony tahaka an'ireo firenena mandroso amin'ny fitsaboana rehetra. dia mbola nyre-pirenetsika malagasy no famatsim-bola voalohany indrindra anatotsatsika an'izany fa tsika tsy hindram-bola any ivelany anatotsana an'izany. Ny fanatanterahana ireo fepetra rehetra ireo dia hitarika asa maro eto amin'ny firenetsika malagasy. Noho izany mikasika ny mpiasam-panjakana koa anatin'ny programmatsika dia ho atsondrotsika ny valeuran'ny point d'indice ireo mpiasam-panjakana ireo. Dinihana miaraka amin'ireo mpiasam-panjakana rehetra izany hoe ny grille indiciairen'izy ireo zany. Mampalahelo mieritreritra ny sefokotany roa 3 alina ny karama nefa tsy azo mandritry ny heritaona. 3 alina ny karama ny sefokotany nefa mbola tsy azo mandritry ny 4 taona. Hojerena manokana inareo filohan'ny fokotany rehetra manerana ny Madagasikara fa dia mampalahelo nefa ianareo no fototry ny fandrosoana sy tena miaina anatin'ny vahoaka. Ny fikasana raha sitrapon'Andriamanitra dia ho raisina mpiantsa-panjakana ireo sefokotany rehetra eran'ny Madagasikara voafidim-bahoaka. Ho antsika commune rehetra koa dia mampalahelo koa tsika commune satria dia kely ny vola omeny fanjakana tsika commune any amin'ny faritra tsiraray avy izay hitrandrana ny harem-pirenena ary tsy misy rosytorona tonga ao fa dia miala ao amin'ny tanyntsika eo ny harem-pirenena dia mandalo ny camion miaraka amin'ny vovoka dia any dia lasa any fa tsy mbo misy miverina ao amin'ny commune. Iverina zany rehefa tonga ny anjarantsika revoaka malagasy. Hojerena manokana ny tombotsoan'ireo orinasa malagasy ary amin'ny andro koa dia tsisy orinasa malagasy ikatona intsony fa dia iroborobo ny orinasa malagasy ny mpandraraha malagasy rehetra fa tsy ny vahiny irery ihany no anjakanjaka eto amintsika fa tsy any vahiny ny tanintsika fa ny malagasy. dia hitany anjara masandrony amin'izay ny orinasa malagasy rehetra sy ny mpandraraha malagasy fa ho ataoko lolaharana zany hampandrosoana ity firenetsika malagasy ity. Dia tsy adino koa ny ireo olona lehibe na vita ny andraikiny tamin'ny firenena nanao soa tamin'ny firenetsika ty ireo be antitra mpisotro ronono rehetrarehetra. Tsy adiniko ianareo fa dia omena ny anjaranareo koa ianareo be antitra rehetrarehetra ary dia ananganana toerana manokana hipetrahany ho an'izay tsisy mpikarakara dia ao ry zareo misakafo maimaimpona mamboly voky tsy mamboly voky. Tsy mbo misy mijery ny be antitra zany ny mpitondra fa dia hojerentsika manokana ao anatin'ny programma nasantsika daholo izany rehetrarehetra zany. Eo misetry ny fifandraisantsika any amin'ny firenena vahiny dia omena lanjany manokana ny diplomasia ara-toekarena izany ary dia ifandray amin'ireo firenena ireo isika na olon-tsotra na fikambanana na firenena izay maniry hiary asa amintsika malagasy nefa vonona naja ny fiandrianam-pirenenantsika malagasy ary fampizara tombotsoa gagnant-gagnant win-win mitovy zany fa tsy hitongilana intsony ka ny vahiny no ahazo fa tsika zara raha mahazo ray isan-jato dia fampiraraha amin'izy ireo tsika. Alohan'ny amaranako azy tompoko lasy tompoko vavy dia manao antsoavo aho raha mety ianao malagasy isika malagasy dia hiaraka hiasa hanatratra ireo vinam-piarahamonina izay no tanisaitsika teo ireo malagasy raitsika antsika Madagasikara masy mandidy amin'ny tanitsika isika malagasy
noho izany dia ho atsaraina ho amin'ny tombontsoany vahoaka ny fifandraisana rehetra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Atsahatra ny fankalana sy ny fanenjehana ary ny adila politika sy ny valifaty politika. Tsy hisy intsony izany. Tsy manana valifaty politika atao amin'ny filora valimanana ny tenako. Tsy manana valifaty politika atao amin'ny filora tsiraka ny tenako. Tsy manana valifaty politika atao amin'ny filoha Andry Rajoelina ny tenako. Tsy manana valifaty politika atao amin'ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny tenako, fa dia ho raisiko mpiara-miasa amiko ireo hanarenana ny firenena raha tonga eo amin'ny toerana ny tenako. Mino afa mety mba hanoro hevitra izy ireo amin'izay fotoana zay hoe tandremo président fa io fanondranana bois de rose volamena tsokotsoko ony na sesy tany anay tany ampitany ranomasina fa mitandremo ianao dia mba hakalesona ny tenako fa tsy anao zay nisy teo alohako. Dia mino afa irahina antsika malagasy ampandroso ty firenena ity. Izany hoe averina ny asin'ny tanindrazana sy ny fiandrianam-pirenena. Ovaina ny rafitra rehetra ny tondra fantrana ka tsy nahafahana ny aron-doha ara-toekarena sy ara-politika sy ara-tsosialy. Hanao refondation totale isika malagasy izany. Fotom-pisainana ifampitondrana ny fanajana ny lalàna hametraka ny tany tena tandalàna izany. Averina ny sotoavina malagasy eto Madagasikara satria io no arena azahoana mampandroso an'ity firenena malagasy ity izay sotoavina malagasy izay. Koa dia tompo kilasy tompo vavy ho faranako ny teniko. Novaritako tamintsika teto ary ny ambangombango tetikasa izay ho kasaika ho tanterahana andresena ny fantrana eto Madagasikara sy ampandrosoana ty firenenantsika malagasy ity. Santonan'ireo fa dia tsindriko manokana eto fa misokatra amin'ny lafikery rehetra, amin'ny lafikevitra rehetra ny tenako ary manaiky ihany koa ny hotoroana hevitra, hotoroana lalana hitadiavana ny fahampandrosoana ity firenentsika malagasy ity. Efa voasoratra antsoratra misy ny tarehimarika azo avoaka mikasika an'izany rehetrarehetra nambarako teto izany, ny andinindininy mikasika izany, kanefa tsy ho ampy ny fotoana ilazana an'izany eto fa dia mbola isy fotoana zay iresantsika amin'izany. Koa dia misaotra ny rehetra, misaotra antsika rehetra naharitra ny eno ary tononoko amintsika rehetra izany fiadanan'ny tompo izany. Ka dia Kristy ho an'ny Madagasikara, Madagasikara ho an'ny Kristy, ZFM ho an'ny Malagasy ho an'ny Madagasikara. Ny voninatrana ho an'Andriamanitra irery ihany. Sambatra ny firenena zay tahaka izany. Eny sambatra ny firenena zay manana ny Jehovah Andriamanitra ho Andriamanitiny. Salamo fefatra amby folo amby zato andiny dimy amby folo.